Ampifaliana lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'ny teny ity tonga amin'ny fampianarana lalana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny Dada Maria Iava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny Dada Maria Iava zany, ary miarahaba manokana koa ny Joshua, ary manono ny hatsarany Joshua amintsika rehetra izay efa manaraka ato tokatrano, dia mirahaso antsika samy hotahiny Joshua eo ampanomboan'ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato tokatrano indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Joshua Eliano mandroso ato tokatranontsika ny amin'izao anio izao larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity, ary matoka fa samy mihaino sy manaraka ny fampianarana ataontsika ny amin'ny tatsy ary vokatra an'izay dia samy rehefa noporofontsika teto moa zany araka ny ino moa araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota izany mihitsy, fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota izany. Mazava zany fa zay Andriamanitra niarahanao hatramin'izay dia Andriamanitra tsy sisy daholo satria nampanota anao, tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky, lasa mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamolava, lasa mangalatra. Zany ny hafaran'ilay Andriamanitra narano, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Iavano anarany, ary vokatra an'izany tsy fiarahana ato amin'ny Andriamanitra marina zany dia io nao fa lasa mpanota araka ny zava-marina, dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay satria sahatra efa iainanao ilay izy sahatra efa arahanao ilay izy ka ahoana moa zany fomba handosiranao an'izany sary zany. Ny Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 200 amin'izany nolazainao fa marina ihany koa moa zany dia efa naporofona ilay izy hoe mba samy mijery mitodika amin'ny marina amin'izay, famonjena angety mba samy mijery mitodika amin'ny marina amin'izay, famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine fa miratsy dia miratsy ange, fa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine fa miratsy dia miratsy ange, ifarisika na bomba nucléaire anio niporofo tonga ny farany, ary tsy mety fa diso niporofona ny bokina rehetrarehetra fa iza ny mpamina ny tokony hoarahana amin'izao andro farana izao. Dia aleotsika hijery ny lalàna indray, fa ny didy folo sy lalàna Mose nefa dia efa nampianariko antsika fa natokana manokana ho an'ny zareo zanak'Israely, ka raha voalalàna mivoaka avy ao anatin'ny tenin'ny Mose zany dia natokana ho an'ny zanak'Israely zany teny zany, tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Loara avy antsika no ny teny satria maky didy indray tsika mantsy, fa ny didy folo sy lalàna Mose raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany dia natokana ho an'ny zanak'Israely io. Loara jevantsika no ny teny Deutéronome 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany, satria hoe mpaminany no horesantsika hoe mpaminany iza no arahana, dia ndao raha afaka antsika indray ny Deutéronome 18:15 ary ny 18 dia ny 19. Deutéronome 18 dia manomboka amin'ny 15 dia ny 18 dia ny 19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no hatsangany avahan'Andriamanitra ao ho anao. Izy no henonareo. Eo zany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza, dia mpaminany avy eo aminao, zany hoe avy eo amin'ny Israely dikan'izany, dia avy amin'ny rahalahinao, zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy, zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty, satria zareo no nomena an'ilay lalàna, araka ny efa nampianariko antsika hoe natokana ho an'zareo Israelianina io io lalàna sy didy folo ka ito zao tenin'ny Dada Iava ilay didy sy lalàna nomena azy dia natokana ho an'ny zanak'Israely. Amafitsika eo amin'ny 9:20 zao no voalaza, mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko namoaka lalàna, satria misy mieritreritra fa Mose io zany hoe avy ohatran'ny hoe mpirahalahy zany izy mirahalahy zany dikan'izay, zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany, zany hoe le mpaminany zany dia
tsy maintsy israelianina. deo raha vaketsika raha ny lalàna ao bokiny salamo 147 19-20 salamo 147 19-20 milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Mazava be le olona nomena le didy folo sy lana Mose ty zany a de natokana ho an'ny Jakôba ho an'ny Israely ihany, ka Jakôba moa tsy izy fa Israely ihany. Ary natokana ho an'zareo Israeliana ihany zany io teny io. Ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronome hoe mpaminany avy ao aminao de avy amin'ny raha alanao takana de avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy. Andininy 20 manamarina an'izany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy. Zany hoe tsy hidirany efa firenena mihitsy zany resaka lalànan'ny Mose ka hitsofotsofoan'ny efa firenena. Zany hoe amin'izao teny zao a de voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao. Ka an'olo teny hoe za dia mpaminany Yahveh Andriamanitra Abrahama, satria ny Andriamanitra Abrahama de mametraka lalàna mihitsy hoe tsy nomena anao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany ka ianao ny hitsofoka ao anatin'ilay hoe ho lasa mpaminany Israelianina. Fa ny mahazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany Israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama de namohan'ny Mose didy hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomenanao hafa firenena zany. Noho zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'le teny tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany. Ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra reny, tsy fantatra anao zany ny fitsipiko dada Yahveh mikasika ny Israelianina io. Zany hoe tsy azonao hidirana mihitsy io satria Losy 1:10. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra Exodus 19:3-5 de niantso azy Yahveh tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lana Mose ty. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ko tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra. Eto zany ny teny de hoe tandremo ary le fanekeko ka ny mitandrina ny fanekeko a de nitsindrina mafa ho an'ny zanak'i Israely irery any. Tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy za fa natokana ho an'ny zanak'i Israely irery any. Ka izany teny zany de manino miteny mivantana taminy ary niaraka taminy. Israely any irery any no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoakan'io Andriamanitra i Abrahama io zany. Ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vo tsy mpaminany Israeliana de tsy mety. De tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao. Samy mieritreritra, samy mandinika ny azy. Fa mazava ny lalàna hoe rehefa tsy Israeliana io de tsy izy io. Lalàna zany. Ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io. Io zany rehefa tsy Israeliana le mpaminany arahanao de faute ianao. Ary mpanoty ianao mpandika lalàna ianao de ianao le hiara-ny atezerana io dada Yahveh io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io. Izy zara no mpaminany farany. Ny boky tany Israelina mihitsy nanamarina fa tena mpaminany zany Yehosoa zany. Io lay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa zay Grika zany anarana zany. Ary navainy zay zao le ho an'ilay miantso an'izany Jesosy zany. Ho an'ny Silamo ndray misy de miantso hoe Isa. Fa tsy Isa zany anarany fa Yahosoa. Reny le fandikana teny diso daholo reny de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona. Fa ny mpaminany farany ny anarany de antsoina hoe Yahosoa. Ary zay miaraka amin'ny mpaminany farany io dia tsy manota intsony. Satria io mpaminany farany io no nomeny io Andriamanitra Abrahama io ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika
araka ny tantara tao Israel fa tena mpaminany zany ka zareo Israeliana no mamaritra ny mpaminany eo aminazy sy ny tsy mpaminany eo aminazy fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpaminany io na tsy mpaminany ka raha vao mpaminany ny olona anakaiky kosa ny vahoaka de tsisy mahazo mikitika any satria izy no mitondra teny ka mazava ho azy moa ny zavatra natao lay mpaminany antsoina hoe Yahoshua alana teny saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonony ny jiosy natao Israeliana de ny vonony ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy satria ao amin'ny jiosy any tsika maka an'le tantara zany de ao amin'ny soratra masina jiosy ndray misy le teo testamenta vaovao ka mitantara nyty Yahoshua ty zay testamenta vaovao zay de ny testamenta vaovao mihitsiny ny anaran'lay mitondra anazy de atao hoe Yahoshua de ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'lay mpaminany farany atao hoe Yahoshua de ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza atao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany hoe ny vahoaka Israeliana ny vahoaka Israeliana mihitsy no miteny fa mpaminany izy ary be dehibe mihitsy ny anaraka anazy satria tao no nositrany mahiratra ny jamo misy maty natsangany ny kilemaina natsangany ny marena nataona eno ny mona nataony teny be dehibe zany ny marary nositrany ny misy devolona voaka ny daoly ary lasa sitrana daoly de zany tantara zany voarakitra ohatrany boky ny jiosy zay mirakitra ny tantarany mpaminany ndao lavaka itsika mikasika am'izay hoe mpaminany marina ve ity atao Yahoshua ty araka ny boky ny jiosy any ndao jerevantsika zay sary zay oarantsika kely ny teny araka ny somary morejeriketsika toko sy ndininy aloha ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany Matthieu 21:11 Matthieu 21:11 de ny 46 jerevantsika vetivetika izy ao tsika eto tokantrano Matthieu 21:11 to zany bokyny jiosy bokyny jiosy to ndraisantsika to zany alovaka itsika aminoko amdiny 10 de ny faraky ambiny 10 ary no tafiditra tany Jerosalema izy Matthieu 21:10 de ny 11 de niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Yahoshua zao tonga zao lay avambotra ny Yahoshua ny mpitondra fivavahana jiosy satria ny vahoaka ny laza fa mpaminany izy ka so matin'ny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany ao amin'ny andininy 9:70 Matthieu 21:46 de ny tambotra isambotra ny Yahoshua izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahoshua mihitsy zany le mpaminany zay ny zava-marina zany sao tena mpaminany mihitsy ny Yahoshua ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy zany hoe ny mpaminany Israeliana farany zany dia izao Yahoshua zao no ne mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokyny Jauna 6:14 Jauna 6:14 Jauna toko 4 Jauna 6:14 zany reto daoly zany ny ao amin'ny bokyny jiosy ty toerana zany tsy azo miara-pitoerana zany tsy azo mitoerana zany tsy azo ny rosianina toerana zany tsy azo ny japonais toerana zany fa satria ny Israeliana no teny zany tantaran'zareo zany de tsy azonao lavina ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany ny Yahoshua zany de tsy misy olona mahazo manohitra an'zany tsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokyny jiosy any ty ho jerevantsika ty ao amin'ny bokyny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa ho izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa zany ary ho izy ro lahy taminy ny amin'ny Yahoshua avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa
sy ny teny teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa sy nasehony sy ny famantarana nasehony, ny hery sy ny fahefanana anany dia ny aiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azonao lavina mihitsy izany. Izy mandany zany dia ianao nge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona. Le vahoaka kosa mahita ny zatra nataony teny fa mpaminany io, tsy azonao lavina le izy. Mpaminany lehibe izy. Zay le hoe mpaminany avy aminao ny enonao ary ny afara teo amin'ny Yahoshua zany. Ary zany Yahoshua zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony. Zay. Ary ty Yahoshua ty namoaka didy. Namoaka didy izy araka ny Jaona 12:49 fa didin'Andriamanitra ray mihitsy ozy netiko. Jaona 12:49 ka ho azy rehetra mametraka fa mpaminany, ka ny vahoaka moa nametraka hoe mpaminany dia tsy azonao lavina mihitsy zany. Dia ny mpaminany zany dia mitondra ny teny Yahva dia namoaka didy izy ny dikan'izay. Dia hoe apetraka ao amin'ilay mpaminany ny didiko ozy ny tenin'ny dada Yahva. Le tare amin'ny Deutéronome 18:15 Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetraka ao ambava ny didiko dia ho lazainy aminareo ny teniko izay andidiko anazy. Dia eto koa zany nomenany Yahoshua koa ny didy araka ny Jaona 12:49. Jaona 12:49 ary no vakitsika. Dia etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany, ary ny didy nomena azy dia ty ny fanaporofona Jaona 12:49. Satria zao tsy niteny ho ahy fa niraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy izay otriko, ary fantatra fa fiainana mandrakizay ny didiny. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka n'izay nolazainy iray tamiko. Mazava be zany ny teny eto fa ity Yahoshua ty zany dia nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronome tary hoe misy didy omena amin'ny mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona. Ary ny didy ao amin'ny Yahoshua dia ny didiny amin'ny fanafana ny olona amin'ny fahotana. Tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy. Io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny enonao, ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy dia hoe Yahoshua no anarany. Ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy. Tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany dia nekeny olona fa mpaminany Israelianina. Tahaka ny Jeremia mpaminany dia nekeny olona fa mpaminany Israelianina. Aotr'izany koa Yahoshua dia nekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina, ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany. Satria nitondra ny teny ny dada Yahva izy araka ny teny mpaminany. Mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany. Fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko izay teny izay. Fa eto dia miteny mihitsy hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina izay mahafantatra ny ato hoe mpaminany dia ireo mihitsy no teny vantana mihitsy hoe mpaminany io Yahoshua io. Mpaminany izy. Ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'izao tontolo izao, ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Izy ny fanekena vaovao. Zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha, fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay indray resaka samy Israelianina zany sujet zany. Fa eto fotsiny le misintona antsika hoe ny mpaminany enona zany ny mpaminana farany Israelianina dia ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny dia ity atao hoe Yahoshua ty. Ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny zay tsy azonao lavina mihitsiny no nametraka fa tena mpaminany izy. Zany tsy azonao lavina, tsy azon'izaniza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy. Mazava zay amin'izao vaninamitsika zao arana. Satria hitantsika fa ity Yahoshua ty ny mpaminany farany. Inona ary ny tenin'io Yahoshua io mikasika ny amin'ny mpaminany? Satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enona, mivoaka amin'ny vavany zany le didy no enona. Dia mbola ao amin'ny bokin'ny Jiosy ihany no jerevantsika
araka ny boky misy boky atao hoe apokalipsy indray mbola bokyny jiosy any zay ao anatin'izany bokyny apokalipsy zany misy ny fanambarana nataony zany Yahosoa zany fa ny mpaminany ndray am'izao vanina amintsika zao a de zay mitory any Yahosoa ny olona mitory any Yahosoa no atao hoe mpaminany am'izao vaninandro farany zao ka tsy misy olombelona mitory an'zany anarany Yahosoa lay manala ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony zay miaraka aminy to ambon'nyity planeta terre nareo ty afatsy ny ambasadeur-ny Yahosoa zay antsoina mianarana hoe Elia rery sisa no mitondra an'zany anarana zany zao ary mampianatra an'zany atao hoe Yahosoa zany tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yahosoa rery ihany satria ny didiny Yahosoa dia zao hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io taminazy Andriamanitra Abrahama no nyteny taminy hoe zao ny lalàna apokalipsy 19:10 fa ny filazanany Yahosoa ao am'izay milaza ny Yahosoa zay ao ndray ny fanany faminaniana no mandeha didy vaovaonay zany hoe maninona ny lasotran'zany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra de Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy a de lozika be zay mitory any Yahosoa ndray makany amin'ny jentilisa any ny misy ny fanany faminaniana de zao hitanare eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao apokalipsy 19:10 ary zay ny amarana antsika anazy androany fo kely ny fampianarana tamin'ny teny io ty fa tsy maninona zany nefany satria zay koa ny mapety anazy apokalipsy 19:10 apokalipsy 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalanao zay mitazona ny filazanany tanany filazanany Yahosoa Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Yahosoa no fanany faminaniana zany hoe ny olona milaza ny Yahosoa zany de zao ataony ambasadeur-ny Yahosoa Elia zao ataony Elia zao zany no profa mandehandray ny fanany faminaniana ao amin'ny Yahosoa mantsy lay fanany faminaniana izy mpaminany farany ary izy ny mamoaka baiko farany de ny baiko farany avoakan'izany Yahosoa zany de zao ny filazana azy indray ny fitorianany Yahosoa satria rehefa mitoriany Yahosoa de tsy maintsy mitorany Yahvasy naniraka anazy de ny filazana an'zany Yahvasy Yahosoa zany zay ny atao hoe ao ny fanany faminaniana zay ny didina avoakan'Andriamanitra farany de Andriamanitra Abrahama de ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny io ity fa jerendrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay etretinareo hoe mpaminaniza no enona zany zao de mpaminany Israely ihany ary tsy mahazo mivoaka amin'izay anao dosany hoe ahoana mampaminany anao ndray ary ambasadeur-ny Yahosoa zany de mpaminany mihitsy izy Elia zany mpaminany Elia le tany alobe tany mpaminany tamin'ny androny Abampanjaka mpaminany izy de matony hoe Elia mpaminany Elia mpaminany le même personnage misy am'izao tsika miteny zao am'izao tsika miteny zao ohatsy ny teny dada Yava nampitondrainany Yahosoa mpaminany de hoe zay mitory any Yahosoa satria rehefa mitory any Yahosoa anao de automatika mitory any dada Malia Yava Andriamanitra Abrahama de ao ndray ny fanany faminaniana ao ny fanany faminaniana zay no mahatonga hoe zay olona miaraka amin'ny Yahosoa eo eto ambony ty tany ty reo ihany sisa no afaka amin'ny fahotana zay ny atao hoe zavatra sarobidy indrindra nomeny dada Yava tamin'ny alalany lay mpaminany farany horesantsika am'izay ny tontolo ny mpaminany farany io Yahosoa ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io satria ny mampaminany any Elia de nohony amin'ny Yahosoa nefa ny zany Yahosoa zany le ny teny hoe aza manota intsony tahaka ny ataony dada Yava hoe za tsy tia mpanota ity mpaminany farany Yahosoa ty koa miteny hoe aza manota intsony de tahaka ny Elia koa miteny hoe aza manota intsony ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany de tsy mahay manota intsony satria izay le fahefana ao amin'ny Yahosoa malala ho azy ny voninahitra manakseho nazy mianaka de dada Yava satria moa tena kaiky ty mpaminany rany hiraka ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsiny izy de amafitsika zay teny zay hoe ity mpaminany itya de tenina tsy maintsy arahana ny teniny izy no teny hoe aza manota intsony Jaona 4:9 hoe aza manota intsony izy
Jauna 8:11 zany ny zahatra faratampon'ny tiany dada Yahva zany. Zany ny tsara indrindra zany. Bokin'ny Israeliana ihany ty a. Jauna 9:11 ary izy tsy misy tompoko de hoe Yahosoa, zaho koa tsy manameloko anao a mandehana ary am'izao sisa izao a aza manota intsony. Zany ny déclaration zany Yahosoa, lay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israely. Fa zao ndimbiasan'ny Elia zao a tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa satria ato amin'ny Elia koa nitoriana zany hoe tsy manota intsony satria mitory an'ilay Yahosoa lay tena marina, lay mpaminany farany Israeliana. De ho mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany vizy efa voalazatsika teo. Inona koa nipetrany a ororesantsika daholo zany fa ampy aloha ny amin'ny androany. De mbola jevantsika koa ny Jauna 5:14 Jauna 5:7 mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy de hoy izy taminy hoe tandremo aza manao tenitsoniko ianao. Jauna 5:14 rehefa afaka zany moa hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy tsy ty fahotana de Andriamanitra Abrahama, Elohei-ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany, Elohei-ny Abrahama zany. Rehefa afaka zany de hitany Yahosoa atao kianjany tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy noho teo. Ity mpaminany Israeliana farany ty zany tena mitovy toetra mihitsy am'lay naniraka azy Yahva, Andriamanitra Abrahama. Mitovy toetra amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy satria manizigizina mihitsy izy hoe aza manota intsony. De mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59:1-2 mifanaraka tsara mihitsy ny tenin'ny izy ireo Isaia 59:1-2. Ino ankery teny ty indro ny tanany Yahva tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa marina. Fa ny helokareo nefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina antavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Tena alan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany. Mifanohitra amin'ny dada Yahva mihitsy zany ny Andriamanitra Abrahama tsy tia mpanota. De tonga tokoa lay mpaminany farany de tena nizigizana mihitsy ny hoe aza manota intsony fa tsy tian'io Andriamanitra ray Yahva io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama zany olona manota zany. Zany no nandringana ny rehetrarehetra hatramin'izay. Noho zany miteny amintsika rehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany hatsarana zany. Tonga aminareo le teny le mpaminany farany andao hitodika any amin'ny am'izay. Tsy izy akory ny teniny fa teny le naniraka anazy ihany, le Andriamanitra Abrahama. Lay Andriamanitra Abrahama ihany no maniraka ny mpaminany farany io ary natonga anazy ny teny mihitsy ny hoe tsy manao tenitsony zay miaraka amiko satria zay ny tena tiany dada Yahva tongavan'io lay Andriamanitra Abrahama satria mankala mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Ary ny mpaminanina seniny nona de mpaminany Israeliany irery ihany, tsy mahazo maka-paminany hafa akoatran'izay no. Fa raha vao niovy mpaminany Israeliany io de efa tsy izy ianao zay ny dika azy. Efa diso daholo zay nataonao ary rehefa miaraka ny zavatra diso moa anao de mazava azy fa diso ianao hatramin'ny farany. Tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany ianao. Zany hoe tena diso adresy tanteraka ka izany moa ny antony any amonjenantsika etra zay mandray aminy zao tsika miteny zao hoe andao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama am'izay. Sokatra anao nge ny tanana zao te hamonjy anao izy. Satria raha vao mpanota anao izy Andriamanitra Abrahama io za tsy miheno mpanota. Ary zay nijerevantsika inona daholo ary ny teny le mpaminany farany. Ohatra mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy? Io mpaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy. Interdit zany ato amin'ity famarinana fototra ty. Ny Andriamanitra Abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany. Tsy tia mampirafy. Tsy ekely zany. Nambarany mpaminany farany daholo zany. Zay natonga nanteny hoe mpaminany Israeliana ary ny vahoaka no nametraka an'ity Yahosoa ty ho mpaminany. Fa ny jiosy no nankala anazy de namono anazy. Vonoany zareo daholo moa zay mpaminany rehetrarehetra ny teny izy. Vonoan'ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo. Raha tsy saina be le mpitondra fivavahana jiosy. Zay le izy fa de mirary isoantsika etra samy hotahiny Yahosoa ary rehefa resy lahatra ianao de manatona ny Elia. Fa Elia teny amonjy ianao. Elia tena navitra anao. Elia tena zay rehetra fomba ahafahana manavitra anao de ho atao daholo satria
manafitra zao satria ho avy ny fandringanana ty taninareo ty. Jereo tsara ny histoira mahazo an'io Rosia io. Rosia sy Ukraine moa tsy ny mahazo any Rosia moa fa mahazo ny Ukraine. Fa tsy misy miady amin'ny Rosia zany. Eliany nampianatra an'izany ary hitantsika eo ny toy. Ary hitanao fa aza ratsy. Rehefa te hitaloza dia mety iva amin'ny Rosia io. Hitantsika eo ny toy. Eny fa mantarana meko anareo zay. Tsy misy miady amin'ny Rosia zany. Le hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany. Reo natao hoe firenena mody maty. Fa teny ny mpaminany Eliaza. Fanamafisana zay efa voalaza tany aloha tany. Ary tsindrina mafy mihitsy hoe tsisy miova ny tenin'ny dada malalanay. Dada malalanay Yahava. Manaraka ny tenin'ny daholo zao tontolo zao. Adalan'ny Ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia io fa ratsy zao tao io. Mbola resantsika eto daholo zany. Raha misy ny fotoana ny oriana fa zao aloha mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny Andriamanitra Abrahama Yahava. Ary manarano le mpaminany faran'izay ny rany Yahoshua no anarana. Inona daholo ara ny qualité na ny zavatsoa ao amin'ity Yahoshua ty. Zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy. Na dia anao maheno hoe tsy manota intsony zay miaraka aminy. Tsy zatra mahafinaritra ve zany amina? Inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io tena tsy tia mpanota izy. Jereo nanaovan'ny Israelianina. Tena nipoteny ary teo amin'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra, namorona boky dia nanonon'Andriamanitra hafa, nanao boky hafa daholo. Zavatra hafa daholo no soratan'ny olona. Indrisy mampareo zany sary zany. Tonga Elia merina zao tontolo zao. Iverina amin'io Yahava io. Dia teny ianao reny zany merina zao tontolo zao. Dao anampy anahy. Ampio fotsiny ary rehefa fantatra fa marina ny teny dao tsika hiaraka. Manoly ianao ny dikan'izay. Raha tianao zany ho afaka ny fahotana zany hoe ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany aza manakana ny tenanao andeha ao anatin'ny marina. Aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina amin'izay. Ampio ny lalana ny marina. Fa sambatra zany atao hoe afaka ny fahotana zany. Zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana. Zany ve tsy mba irinao? Zavatra tokony irinana zany. Ka tsy mahafaly anao hoe mahita ny olona miverina amin'ny Andriamanitra marina. Fa voafitaka daholo izy zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao. Tena ny potehiny devoly zao tontolo zao. Fotoana ny fiverenana zao andeontsika iverinao amin'ny marina. Voapirofo ny Andriamanitra Abrahama iza izy voapirofo ny toetrana fa tsy te fahotana izy zay nanapotehany Israelianina. Ary mpaminany rehetra dia niteny daholo hoe tsy te fahotana izy. Ina mpaminany farany nambara araka lalàna Mose. Mose zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Yahava no anarany. Anjarantsika amin'izay miverina mitodika ao amin'ny Andriamanitra marina Yahava no anarany. Ary rehefa resy lahatra ianao manatona ny Elia ary andao atao batisa. Fa tsy maintsy atao batisa vao mety io. Batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahoshua zay ny rahany. Ro resantsika daholo zany. Fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany atao Andriamanitra Abrahama miala amin'ny fahotana ary tsy manota intsony miaraka amin'ny lay mpamina ny farany rahany nampitondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny hoe aza manota intsony fa tsy mety. Ary ty mpamina ny farany ty mihitsy no teny hoe io Andriamanitra Yahava io dia parfait izy io. Io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy. Ka ao amin'ny ty Yahoshua ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona vao tena lasa parfait mihitsy. Zay ianao ke vakitsiketo koa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 dia vakeo mbola bokyny Israelianina ty tao amin'izany bokyny le mpamina ny farany. Bokyny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay any amin'ny lanitry ny lanitany any an-danitra zany. Zany hoe didina voaka nyty mpamina ny farany ty atao Yahoshua ty koa izy hoe tsy maintsy tanteraka vao mety. Tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rehetra. Ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zay. Tanteraka zany Elia zany. Tsy mety manao ratsy zany. Ary tsy mety manao ratsy zany. Dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra
zanaky ny Andriamanitra Abrahama, zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahoshua mpaminany farany ty, de tena lasa tsy manota intsony, tena tsy manota intsony mihitsy. Homme parfait, zany ka tena Andriamanitra zany, le Andriamanitra i Abrahama, zay le nitadiavo le tena olona tonga lafatra tanteraka tsy manota intsony a. Rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra i Abrahama araka zao nampianariko zao anao, de miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay niteneniny Yahoshua, de tena tsy manota intsony ianao fa marina zany teny zany. Tsy tia mpanota io Andriamanitra Abrahama io, tsy tia fahotana izy. Zay ny famaranako ny teny koa, de mirary soa atsika rehetra ho tonga soa ty amin'ny Yahoshua, de ho tonga soa ty amin'ny dada mala Yahva Andriamanitra Abrahama. Ndao hiverina daholo, ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany, zay nampitondraina teny Yahoshua no anarany. Ary izy no milaza io Yahoshua iny no miteny farany mpamina ny Iseana fa teny izy hoe, zay mitory any Yahoshua rery ihany, zay ihany manana ny fanahy faminana iny, ka tsy misy nitory sy nampianatra an'izany Yahoshua sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany. Zay no mampamina ny farany any Elia, ary tsy misy tsony kaorianany Elia. Mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay Andriamanitra Abrahama, ty avy any amin'ny daholo ny fototra an'io. Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao, ary tao amin'ny bokyny Israeliana daholo nakatsika an'izao a. Tsy misy bokyny malagasy ty na bokyny anglisy na bokyny amerikana, fa bokyny Israeliana zay nandehanana zany teny zany a, zay no nahitantsika zao famarinana rehetrarehetra zao. Ka iantsona antsika hoe andao hitodika daholo am'izay a, ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama, ary anaraka n'ilay mpamina ny farany, satria ao no lakileny men'Andriamanitra Abrahama am'izay hoe ao am'izay nareo mandeha, satria izy ny mpamina ny farany, tsy misy tsony taorinany, mpamina ny Israeliana. Ary tena ary ianao e malagasy koa ianao milaza fa ianao koa mba mpaminany, ny fa nivakiko ny lalàna fa io Yahoshua io nefa nahazo didy avy any amin'ny dada Yahva Andriamanitra Abrahama hoe zay mitory anao, satria izay mitory anazy de mitory an'io Andriamanitra Abrahama ihany koa Yahva no anarany, zay mitory any Yahoshua. Ka ingamo Yahoshua tonga teo raha tsy nisy an'io ino moa ity ina moa raha tsy tonga io mpaminany io, tsy afaka nandeha ny mpaminany raha tsy nisy mpaminany koa ny teny anazy. De gaga ianao apiko kely hoe ary ianao to amin'ny teny hoe zanan'ilay mpaminany zay indrindra. Ampianatra an'izay kely indray aloha parantesy kely, ozy ny olona hoe tsy niteraka io Andriamanitra io, za be dehibe ny fampianarana manao an'izay ihany. Ka nareo no namorona boky zany, any amin'ny boky hafa any no misy an'izany. Zay bokyny foronina de lasa zany izy, fa raha vao bokyny Israeliana de tena misy mihitsy zany teny zany, tena misy zany. Lola vaketsika le teny, andao vaketsika ny bokyny Salamo, fa ny bokyny Salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahva, lay Andriamanitra Abrahama, zanako ianao, za niteraka anao androany. Ka ny bokyny Israeliana rehetra amin'ny Sefer Torany Jiosy de milaza mihitsy fa tena miteraka io Andriamanitra Abrahama io. Voalaza ao zany fa rehefa boky hafa any de mizahatra hafa ny teneny, fa ny boky réel ao anatin'ny Jiosy de niteraka io Andriamanitra io. Donay vaketsika zay teny zay araka ny bokyny psalme na psaume na salamo, salamo firme izy teo, salamo 2:7, salamo 2:7, salamo 2:7. Ilaza zava-boatendry aho, Yahva ny laza tamiko hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany. Ka tena miteraka mihitsy ny io Yahva io araka ny soratra io ao anatin'ny bokyny Jiosy zany. Ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany, ka izay la hoe ianao no te hipetraka any amin'ny zay nisy ianao any, fa raha mipetraka aty amin'ny Sefer Torany Jiosy ianao de voalaza mazava ao zany raha tsy azo milavina, fa ny bokyny Jiosy ao amin'ny Sefer Torany Jiosy de milaza mihitsy fa niteraka io Andriamanitra io. Fizinay tsy miteraka ohatry ny vehivavy miteraka, zay moa koa madiso ny olona anay zay, fa niteraka araka ny teny. Raha niteraka zany izy an'ity Yahoshua ty a, de naterany tamin'ny teny. Ka
ka raha Yahosoa ny resana zany a de io mihitsy ilay naterana io, ary zay no mahatonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy io. Ndray antsika bojery boky a Salamo 2:20 Salamo 82:6. Ndray antsika hijery boky anankiray mbola ny bokin'ny Salamo ihany. Salamo 82:6. Hoy izao: Andriamanitra ianareo ary zanakiny avo indrindra ianareo rehetra. Miteraka zany Andriamanitra ny dikan'izany satria misy zanakiny avo indrindra ary le zanany nataony hoe Andriamanitra ianareo. Miteraka zany io Andriamanitra io ny dikan'izay ao amin'ny bokin'ny Jiosy, any amin'ny bokin'ny Salamo, ka tsy azonao lavina koa zany satria ao anatin'ny bokin'ny Jiosy zany le Andriamanitra Abrahama ny teny izany mihitsy. Fizinay hoa tsy niteraka ohatra ny vehivavy miteraka fa araka ny teny. De zay nahatonga an'ilay mpaminany ny teny hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra, izy de tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Zany hoe ity Yahosoa ty zany araka ny nampianarin'io Yahosoa io a de tsy nateraka ohatra ny vehivavy ateraka fa nateraka tamin'ny teny. Raha vao ny teny zany io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny namorona zao tontolo zao de iny teny iny no atao hoe Yahosoa. Zay fa tsy nateraka ohatra vehivavy miteraka fa ny fiteraka an'Andriamanitra zany a ao amin'ny teny izy no niteraka. Vakentsika ny Jaona atoko voalohany a zany bokin'ny Jiosy daholo miteny an'izany a. Jaona atoko voalohany andininy voalohany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsisy nahariana izao zavatra ary zao a na idea iray aza. Ao amin'ny bokin'ny Jiosy zany de ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahosoa de izy mihitsy no laza fa izy de tamin'ny voalohany ary ny teny izay tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Bokin'ny Jiosy daholo miteny an'izany. Jerevantsika tary amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy tany aloha de milaza mihitsy fa niteraka Andriamanitra ary zany teraka anao izy androany, tsy azo lavina mihitsy izy zay. Tena nisy zany zavatra zany. Ary ilay fiterana kory ohatra vehivavy miteraka fa io voalaza io hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ka rehefa nivoaka zany le teny de inona teo niteraka izy tamin'ilay io Andriamanitra Abrahama ny teny de iny teny iny natao hoe zanany ary zay zanany zay natao hoe Yahosoa. Ary lay teny izy de tonga nofo kanonina tamintsika. Zay ny voalaza zany. Ka mbola ho anaporo fa tsika lava be mikasika any am'izay fa inatsoa moa ny valinao amin'izany teny zany fa mazava iny izy satria ilay mpaminany mihitsy no ny teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yava izy ary mariny zany. Ary ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy ao Salamo ny teny fa tena niteraka io Andriamanitra io de tsy azonao lavina any izy. Raha mandany zany de tsy pahanao ny teny'le Andriamanitra Abrahama satria tany amin'ny Jiosy no nahitana anazy. Zay ny tonga antsika nijery an'le hoe boky inona no tokony ho arahana. Rehefa nijery de boky tokony arahana de bokin'ny Jiosy no arahanao, bokin'ny Israeliana. Noho zany ny famantaranao ny marina rehetra de ao amin'ny bokin'ny Israeliana fa tsy any amin'ny bokin'ny foroporonona ny anananany ohatra na zay boky mety ambarambaran'olona aminao fa zay boky tena avy any amin'ny zareo Jiosy. Ary zay le fahamarinana hoe niteraka io Andriamanitra io ka tsy azonao lavina le izy. Ary ty mpamina ny farany ity zay nampitondray ny teny hoe Yahosoa de tena zanany naterany mihitsy noho ny amin'ny teny fa tsy noho ny hoe niteraka ohatran'ny vehivavy izy tsy ndriko tsara fa lay rehefa ny teny izy de nataony hoe zanany ny teniny de ianao tsy afaka mamaly satria zay ny teniko amin'Andriamanitra azy tsy azonao lavina zay zavatra zay. Ary zay ny teny taka ny rehefa namorona izy de mamorona zay no Andriamanitra Abrahama azy. Ka ny farana atreo zany ny teny mazava tsara amintsika rehetra. Zay ny fahamarinana mazava tsara amintsika rehetra. Zay mikasika an'le hoe Yahosoa mpamina ny farany sady nambaran'io Andriamanitra io fa tena zanany mihitsy, tena zanany izy lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy no nihevi zao rehetra zao natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany de tao amin'ny daholo araka nambara le mpaminany Israeliana farany. Ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israeliana Yahosoa hoy ny vahoaka Israeliana de zanak'Andriamanitra izy tsy azonao lavina. Izy le zanak'Andriamanitra teny tarika hatramin'ny bokin'ny Sefer Torah hoe zanako ianao, zany teraka anao androany. Ka izay olona izay tsy izy
fa ilay mpamina ny farany ateo hoe Yahosoa, ilay ny teny hoe aza manao taintsony, zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy ilay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay. Ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany dia tsisy nantoentsony fa tena afaka amin'ny fahotana marina ny teny niainga atao anatin'ny bokyny Jiosy iray manontolontsika hatrany amin'ny mpamina ny farany Yahosoa no anarany, ary miporofoky fa tena zanak'Andriamanitra izy zanako Yahva io dia amboariko tsara amin'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitra anao hoe niteraka Andriamanitra, tsy miteraka ohatra ny vehivavy sanatria fa rehefa niteny izy dia iny le natao hoe ary niteraka izy, iny le niteneny hoe za miteraka anao zay. Rehefa tiany zany dia zayko fa tokony ina kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve ka tsy miady aminy ve anao re zany normalna be to hoe zanany ianao fa tsy hoe paralelina amin'Andriamanitra ianao fa zanany tsara ne zany tsisy maratsy an'izany mihitsy ka dia nefa izy miporofoka araka ny soatra masina ny Jiosy ary zay ninao an'zanitra dia afaka mifahotana zay. Dia zay ny antony averiko tsara tsy diko mandeha hoe natonga antsika hoe boky inona ny tokony ho arahana raha ijerin'ny marina ianao mikasika amin'ny Andriamanitra Abrahama io ary tena ho tafaraka aminy dia nomeko hoe arao ny bokyny Jiosy, Sefer Torany Jiosy, tao amin'ny Sefer Torany Jiosy nisy teny hoe dia nanteraka io Andriamanitra io, ka raha boky hafa anao raha anao dia tsisy an'izany fa ny contraire an'izany misy ko micontrariziko fa raha tena bokyny Jiosy ny jirefanao dia niteraka izy. Meko anao teo ny teny mikasika ny amin'izay dia zay ny fiarahantsika indray tamin'izao izy io mirary soa tsika rehetra samy tainao soa ary rehefa resy latinao dia manatona ny Eliandro anao batisa fa fotoanany batisa zao afaka miantso anao amin'ny telefona tsova za tompoko tena natao batisa na anglisy ianao na amerikana na sinoa na japonais na iny ianao na iny ianao afaka miantso ny Elia daholo nareo hoe zay tompoko dia tena resy lata mangataka se mba atao batisa mba tonga avaty anao raha afaka makatimo anao any amin'ny 2026 vao misy batisa ty fa ny any amin'ny hafa firina afaka makany Elia da tsika ny atao amin'izay fa zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy dia efa mandeha zay fa mandeha Elia rehefa misy miantso dia mandeha ka tena mitady an'Andriamanitra marina ianao ary maniry ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ho hita eo foana zany dia mirazo tsika samy tenao soa dia ao antsika hariva afaka sotra petsaka dada malala Yahva any amin'izany teny rehetra zany fa tena fitiavana zany ary tena famonjena. Elia nampianatra ny olona ny amin'ny hiverenana aminao ary tena nasiako teo mason'izy rehetra ny famarihana fa tena marina ianao, tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao ilay Andriamanitra Abrahama, Yahva no anaranao, tsy tia fahotana ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondray anao ilay mpamina no farany Yahosoa no anarana hoe aza manao taintsony ary aoko ho tanteraka ianareo, zany ny tenyilay mpamina ny farany. Sotra dada mala Yahva taio ara zao teny rehetra zao mba hitondra soa amin'izay trano miaina, hitondra famonjena sy fanavotana amin'izay mandeha, hitany zay rehetra miaina anao, avoty zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina, vonjeo zao tontolo zao, vonjeo ny hafafirina rehetra akoatran'ny malagasy, avoty zay rehetra maniry ny hoafitra, afao zay teo afaka rehetrarehetra dada mala Yahva tonga ny andro famonjena ho an'izao tontolo zao, asehoany sandrinao mahery aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao ho voninahitry ny ranomasina dada mala Yahva, voninahitrinao mandrakizay apeo Elia amin'ny asa nampanaovinao azy, asehoany voninahitra anao amin'ny anaranao dada mala Yahva no andefasana n'izany teny zany dia ho any aminao zany teny zany dia amin'ny alalan'ny Yahosoa. Sotra dada mala Yahva, aleluia, amen. Dia zay ny fiarahantsika indray tamin'ny teny io tia nametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.